averina odinia ny solombavam-bahoaka sy ny sénateur ny lalàna amin'ny fehiny mpanohitra. Zazalahy miisa 5 no natao asoavana tao amin'ny boriboritany fahatelo. Tsy voaza ny zony voafonja eto Madagasikara hoy ny Amnesty International. Manantitra ny araba mba ampirarinsona ireo tompokilasy tompovavy ary manasa ihany koa anaraka ny vaovao eto amin'ny fahitalavitra MBS. Ny resaka politika avy hatrany no anomboantsika ny vaovao satria dia isy ny fivoriana tsy ara-potoana eo anivon'ny anteny mera rotota, ny anteny mera pirenena sy ny anteny mera mindoolona ny 12 ny volana aogositra ho avy izao. Amin'io no ijerena indray ny momban'ny lalàna, momban'ny mpanohitra, eo ihany koa ny fitsipika anatiny ho an'ny anteny mera pirenena. Germain no menjanahary no mitatitra ny vaovao amintsika, sary ny Mano Randriamalala. Fantatra amin'izao fa isy ny fivoriana tsy ara-potoana ho an'ny anteny mera pirenena sy ny anteny mera ndoolona manomboka amin'ny alatsinainy 12 ny volana aogositra ho avy izao. Raha ny fantatra dia lahadinika izay raisan'ny anteny mera rotonta dia ny anteny mera pirenena sy ny anteny mera ndoolona mandritra io fotoana io ny fandoniana ny tolo-dalàna mikasika ny lalàna amin'ny fehiny antoko-mpanohitra eto Madagasikara. Raha io ihany koa ny fampafantaran'ny gouvernemanta vaovao ny politika ankapobe ny fitondram-panjakana ankehitriny. Ankoatra izay dia mandritra izay ihany koa ny fandoniana ny fitsipika anatiny mifehy azy dia ny lahadinika ho an'ny anteny mera pirenena manokana. Tsara ny manamarika fa efa tokony efa nipetraka teny anivo ny anteny mera pirenena ny lehibe ny mpanohitra taorian'ny ny fivoriana izay nataon'ireo solombavam-bahoaka voalohany teo raha araka ny voalaza ao amin'ny andiny ny 7 ao anatin'ny lalam-pandrenana. Atreto dia somary miodikodina ny resaka fahamoana ny didim-panjakana na ny décret d'application mametraka amin'ny toeran'ny mpanohitra eto amintsika ary amin'izao dia mivory tsy ara-potoana momba ny tolo-dalàna izay mikasika ny lalàna mifehiny ny mpanohitra io indray ny anteny mera rotonta. Atreto dia samy mitaky ny amoahana io décret d'application io ny antoko-mpanohitra dia ny antoko-tiko Madagasikara izany. Andrasana indray arak'izay ny toy ny vaovao sy izay tapaka mandritry ny 12 andro ao anatin'ny fivoriana tsy ara-potoana ho an'ny anteny mera pirenena sy ny anteny mera ndoolona io. Fa amin'ny fomba maro no ijereny ny sehatra iraisam-pirenena ny fanajana ny zon'olombelona eto Madagasikara. Miantefa any amin'ny mpitondra fanjakana avy hatrany ny fanakanana izay hoentin'ny Amnesty International aty amin'ny faritra atsimo atsinanan'ny Afrika. Noho ny fahamaron'ny ireo olona izay atazonina ponja eto Madagasikara kanefa tsy mbola voatsara no anisan'izay fanakanana ataon'ny Amnesty International izay seho izay mampiseho ny fanitsakisahana ny zon'olombelona. Ndeha ho arahantsika ny fanadiadiana momban'io teo amin'ny rindratsaran'ny Mano Randriamalala. Tsy mahafantatra ny zony matetika ny olona miaina ao anatin'ny fahantrana ka nisan'izany ny voafonja. Nilaza avy hatrany ny Amnesty International aty amin'ny faritra atsimo atsinanan'ny Afrika tamin'ny alalan'ny talehany Teprose Muchena fatakina ny amoahana ireo olona tazonina ponja antaonany maro kanefa tsy mbola voatsara toy izany ihany koa ny olona voafonja satria tsy afaka mitady ny fomba ivoahany noho ny fahantrana sy ny tsy fananam-bola. Mahatratra 17 sy 4 alina ny olona voafonja miandry fitsarana tamin'ny volana febroary tamin'ny taona ity teto Madagasikara izay nisy fiakarany satria 3,700 alina tamin'ny taona 17 nambarany Amnesty International ihany fa ny mateti-pitranga dia rehefa voatazona ponja miandry fitsarana ny olona iray dia mihiboka ao satria tsy manambola andoavana avoka hikarakarana ny fivoahany izany fonja izany. Nanamafy ny Amnesty International fa tsy mbola meloka ny olona tsy mbola voatsara ka fanitsakisana zon'olombelona ny tsy fandehana ny fitsarana ireny olona ireny izay tazonina ponja ka izay no tsy mampitombona intsony ilay fitenenana hoe tazonina ponja vonjimaika satria tsy vonjimaika velively fa tazonina lava reny no marimarina kokoa. Miantefa amin'ny mpitondra fanjakana ny fanankianana ataon'ny Amnesty International
international ny fitondrana izay hita fa aingam-piasa tokoa raha vao fety aman-danonana hamaly faliana vahoaka fa marisarisa kosa amin'ny famahana ny olana tena maharary ny malagasy ka anisan'izany ny tokony fikarakarana aingana ireo olona tasonina vonjy-maika any am-ponja. Eo amin'ny vaovaon'ny fahasalamana kosa tafiditra ao anatin'ny hetsika sosialy dia nisy androany ny fanaovana didipotra Vaovao teny amin'ny boriboritany fahatelo. Ny fanaovana didipotra izay tsy mandeha fahatany akory fa tsy maintsy misy fepetra noho ny antony ara-pahasalamana manana andraikitra lehibe izany ihany koa ny ray aman-dreny. Ity hetsika ity dia tafiditra indrindra ao anatin'ny fanampiana an'ireo fianakaviana sahirana eo anivon'ny boriboritany fahatelo izany raha teo izany hoe ny fikarakarana sosialy dia anisan'ny lara-pahamehana zava-dehibe sy baiko ihany koa efa nomen'ny ben'ny tanàna ny arivo Ramatoa Lalao Ravalomanana. Dia rahantsika ny momba an'izay fanadihadiany noro fitiavana sary ny Manorandramalala. Ho fisoroana amin'ny aretina eo amin'ny fitaovam-pananana eo amin'ny lehilahy no antony mahazava-dehibe ny fanaovana didipoitra ankoatry ny hoe fomban-drazana tokony atao raha nambara ny mpitsabo iray ka manomboka eo amin'ny faharoa taona no miakatra no tokony atao didipoitra ny zaza. Etsy andaniny ilaina ny fitandremana aorian'ny fahavitany asoavana raha ny fanazavana atrany mba tsy tarany fery. Le prépusine le lohatsisina sisika tsy voadio dia mety hanangona aretina na miteraka ohatran'ny karazana infection. Dia izay ny antony voalohany indrindra ny anaovana didipoitra. Faharoa koa moa arakaraka ny hoe fombantsika malagasy ny manao didipoitra. Ny torohevitra voalohany aloha dia ny arahana maso akaiky foana ny fahasalamana, tandremana ny fahadiovana indrindra fery saripady dia manaraka izany mihinana atsasaka paracetamol kely izy rehefa vita eto. Raha mbola mampifanafana hoditra kosa izy ny hariva dia omenana azy indray ny ambona paracetamol kely. Dia tanana manokana ampijery mba hanao an'ilay didipoitra surtout malagasy fa izay moa mahafomba malagasy azy fa roa manarakaraka izay fahasalamana ho an'ny zazakely ilay izy. Ilaina ny fanaovana ny didipoitra araka nambara ny mpitsabo teo saingy maro amin'ny zaza malagasy no mbola tsy vita didipoitra noho ny fahasairana ny ray aman-dreny tranga tena hita eny anivo ny faritra iva. Ho fanalana izay fahasairana ny ray aman-dreny izay indrindra no antony didipoitra Vaovao Mbs tanterana eo anivo ny boriboritany fahatelo ka zaza miisa 5 no natao asoavana androany tafiditra indrindra ao anatin'ny vinandramatoa ben'ny tanàna Lalao Ravalomanana ho fijerena akaiky ny sosialim-bahoaka. Tsara no mampafantatra fa volan'ny komuna Madidio no nanaovana ity hetsika didipoitra Vaovao ity. Androany moa zany dia fanaovana ny didipoitra Vaovao eto amin'ny boriboritany fahatelo. Ny commune urbaine Antananarivo no miara-misalahana hanatanteraka an'izy io dia ny boriboritany fahatelo sy ny ekipan'ny DSH zany. Nisaotra Andramatoa ben'ny tanàna Lalao Ravalomanana ny ray aman-dreny tamin'ny fisiany didipoitra Mbs toy izao ho fitsinjovana ny vahoaka madinika. Ka le izy le Vaovao zany dia izay nandrisika nanao anazy. Izay koa tsy dia hoe misy vola miala fa juste hoe vatsareo mandikany tsaretsara misy. Ahitana n'olona no andeha didipoitra Vaovao sady tsy miala vola koa mba mahafinaritra amin'ny fandraisana mahazo kilalao zaza mahazo akanjo dia tsara no mba misy an'izany. Clé izy Vaovao le izy ao anatin'ilay fahasahiranana zany zara misy an'ity Vaovao ity fandidiana zaza zao fa tena lafo dia zaranay ary misy an'ity dia tonga dia hoe Vaovao zany tonga dia nalefanay amin'ity sady atohana kilalao ny atohana akanjo. Tena izay aloha tena afa-po tongava amin'ity Vaovao ity fa tsara sady tena ao tena amin'ilay ilaivantsika anazy mahitsy amintsika le tsy afaka manao an'ilay ity le fandidiana le mandoa vola zany fa aloha tonga dia hoe amin'ity Vaovao ity mandeha. Tsy azo atao zany matika mba fiainana fa atao aloha tonga dia nenay tonga dia ataonay tamin'ity Vaovao ity nenay dia misaotra betsaka amin'ny ben'ny tanàna tena misaotra anazy mahitsy izay. Misaotra betsaka ho amin'ny ben'ny tanàna satria raha tsy nisy anazy zany tsy hisy an'izao fikarakarana mamapona ho an'ny olona madinika izao. Misaotra betsaka. Etsika manaraka ho tontotsaina eo anivon'ny boriboritany fahatelo Antanandro ny mariazy Vaovao sy ny fizarana kopia Mbs ho fitsinjovana hatrany ireo sahirana ara-pivelomana.
eo amin'ny tontolon'ny fahasalamana ihany zava-dehibe ny fanomezan-drà eo amin'izay tontolon'ny fahasalamana izay saingy tsy izay rehetra te-hanome raha akory dia afaka mandeha amin'izao fa tsy maintsy misy ny fepetra izay arahana toy izany ihany keo ho an'ny marary izay andray an'ireny raha ireny toy izao ary ny fanadiadiana nataony Edena Elia momba n'izay fepetra tsy maintsy arahany mpanome raha sy ny mandray ny raha izay ho arahantsika vetrany. Mila olona salama tsara no afaka manome lio hoy ny mpitsabo. Saripady ny famindrana lio amin'ny olona marary satria mirakitra zavatra maro ny lio. Misy ny teboka vitsivitsy izay tsara ho fantatra rehefa anome lio ny olo araiky. Ny zavatra tsara ho lazaina zany dia hoe misy fepetra tokoa moa zany amin'io satria ny olona marary dia tsy alaina ny rahany. Ny olona hita fa farofy mety hoe animba ny fahasalamany ny fanomezan-drà dia ireny dia efa tsy alaina ny rà. Misy olona koa atahorana hoe mety amindra aretina amin'ny olona omena rà zany dia ireny dia efa jerena ihany zany hoe sao dia misy zavatra tsy mety aminy. Raha ny olona mihinana fanafody ohatra dia efa tonga dia tsy raisina koa satria ny fanafody ao anatin'ny rà ny mety hifindra ry amin'ilay olona mpandray ny rà zany dia tandremana koa ireny. Eo zany misy hoe ny olona tomady salama vatana sy matsiaro ny teny hoe salama no manome rà. Io zany ny antso atao manomboka ny 20 taona moa zany raisina satria 20 taona satria ny fanomezan-drà araka lazaiko teo dia hoe ady-sitrapo tsy olona terena zany hoe raha olona tsy ampy taona mety hoe lasa mbola misy fanerena tsy mety zany dia tsy maintsy jerena foana hoe io zany le hoe partenaire sexuel raha ohatra ka mihoatra ny anankiray dia efa azo lazaina hoe ambonimbony kokoa ny risque moa filaza azy amin'ny teny frantsay mety tonga azy misy aretina mifindra indrindra moa ny aretina mifindra amin'ny firaisana dia mifindra amin'ny alalan'ny rà dia ireny zany mila tandremana misy tsy maintsy resaka atao mieloha zany raha fanome rà hoe sao dia tafiditra ao anatin'ny sokajin'ny olona mety hoe ambonimbony ny risque dia aleo zany ajanona ireny satria sao dia efa marary tsy enao ny-tsaboana ao ambadikio sao dia mbola voamaika mampiombo ny aretin'ny olona-tsaboana dia tsy andamin'izay tsy maintsy jerena ihany koa marina mihitsy ny teninao hoe raha olona manana firaisana amin'ny olona mitovy aminy dia anisany ambonimbony kokoa ny risque ny fifindran'ny arety mifindra zany amin'ireny dia anisany tsy tena ao anatin'ny lalàna ny fanomezan-drà mihitsy izay tsy raisina zany ny rahan'ireny olona ireny. Efa misy ny fikambanana mpanome lio maimaim-poana eto Madagasikara. Avy amin'ny faritra maro izy ireo ary ahitana azy saika eraka ny renivohim-paritany. Ny olana nefa mbola vitsy ny olona afaka manome lio maimaim-poana indrindra fa ho an'ireo sokajin-drà sarotra tadiavina. Manomboka eo amin'ny 12 taona ka hatramin'ny 80 taona ny olona afaka manome lio. Isan-telo volana izany ho an'ny lehilahy raha isaka ny efa-bolana kosa ho an'ny manangy. Araka ny vaovao rahantsika iny moa dia i Lorette Berton no nanao ny fanadiadiana fa eo amin'ny fahasalamana ihany tafakatra hatrany amin'ny 5 sy 700 tapitrisa ny olona mitondra ny tsimika-aretina hepatite manerana an'izao tontolo izao. Io dia tatitra navoaka ny fikambanana iraisam-pirenena momba ny fahasalamana na ny OMS. Ny hepatite B no tena mamon'olona be indrindra izay mahatratra hatrany amin'ny 7 alina sy 7 hetsy ny olona matiny. Androany no nanamariana ny andro iraisam-pirenena maneran-tany hiadiana amin'izany hepatite izany. Edena Elia no mitondra ny tati-baovao amintsika. Tsy mitsambitombo ireo olona mitondra ny tsimika-aretina hepatite amin'izao nefa tsy malala ny fisiany izany akory. Io no isan'ny mbola olana goavana tsy ahafahana mitsabo ity aretina ity izay misy soko-miadana ihany koa. Aretina azo avy amina otrik'aretina antsoina hoe VHB na ny virus de l'hépatite B io tsimika-aretina io ary mora mifindra avo zato endy noho ny tsimika-aretina VIH sida aza. Mifindra amin'ny alalan'ny rà, ny firaisana ara-nofo ary ny reny bevoka makany amin'ny zanaka. Mahatratra 5 sy 700 tapitrisa ny olona mitondra ny tsimika-aretina hepatite maneran-tany araka ny tatitra navoaka ny fikambanana iraisam-pirenena momba ny fahasalamana. Saingy ny 20 isan-jaton'io dia tsy mahalala akory ny fitondrany izany tsimika-aretina izany.
ho an'ny hepatita B dia mahatratra 8 alina sy 7 hetsy ireo matin'ity aretina ity isan-taona. Ho an'ny hepatita C kosa izay mifindra amin'ny alalan'ny rà na ireny fitaovana avy nampiasaina ny tsindromana ireny dia manodidina ny 5 alina sy 3 hetsy isan-taona ireo olona matin'ity aretina ity maneran-tany. Raha ny hepatita D kosa indray dia mahakasika olona 12 tapitrisa hatramin'ny 20 tapitrisa isan-taona. Ary farany ho an'ny hepatita E dia mahakasika olona 20 tapitrisa isan-taona araka ny tatitra navoaka ny fikambanana iraisam-pirenena momba ny fahasalamana hatrany. Hatreto dia ny hepatita B sy ny hepatita D irery ihany no efa misy fiarovana dia ny fanaovana vaksiny fanefitra izany. Ho an'ny hepatita C sy ny hepatita E kosa tsy mbola misy ny vaksiny manokana natokana ho amin'ny aretin'io saingy misy kosa ny fitsaboana tsy maintsy arahina. Ankalazaina isaky ny 24 Jolay ny andro maneran-tany ho an'ny hepatita saingy antsika eto Madagasikara dia nanomboka androany ny fanamariana izany any Vatomandry. Lohahevitra nampisalorana ity andro ity moa ny hoe fongory ny hepatita. Eo amin'ny vaovao hafa kosa voasokajy ho anisan'ny firenena tena ahitana ny fampitehan'ny tontolo iainana sy ny zavaboary i Madagasikara na tsy mitovy any amin'ireny firenendehibe ireny aza ny misy eto amintsika. Ny mpanao gazety ao anatin'izany rehetra izany dia manana andraikitra tokoa amin'ny fiarovana ny tontolo iainana sy ny zavaboary. Isy ary ny atrikasa manodidina an'izay izay autotsaina eny amin'ny CCI Vato amin'ny alarby ho avy izao izay miantefa ihany koa any amin'ny fianakaviam-ben'ny mpanao gazety ity atrikasa lehibe ity. Lorette Berton no mitatitra an'izay vaovao izay sary ny tahiry ny aina. Ahafahana mifampizara sy manatsara ny fikirakarana ny vaovao momba ny fiarovana ny tontolo iainana no isan'ny tanjona hikarakarana ilay atrikasa natokana ho an'ny mpanao gazety izay ho tanterahana any amin'ny CCI Vato amin'ny alarobia 30 Jolay 2022. Sehatra mbola mivelatra ho an'ny mpanao gazety eto Madagasikara ny fitrandrahana vaovao manodidina ny tontolo iainana sy ny fiarovana azy. Amin'ny atrikasa izay ho tanterahana amin'ny 30 Jolay io dia ny lohahevitra momba ny gidro izay biby isan'ny mampiavaka ny Madagasikara no iompana ny fifanakalozana. Ny mongabay izay vovonana maneran-tany misahana ny momba ny tontolo iainana no isan'ny tompon'antoka amin'ny fikarakarana ilay atrikasa fifampizarana. Natao indrindra ihany koa hanampy ireo mpanao gazety amin'ny fikirakirana ny vaovao ho trandrahana manodidina ny tontolo iainana sy ny fiarovana azy izao atrikasa izao. Manana anjara asa manabe ny fiarahamonina sy ny olom-pirenena ny mpanao gazety ka ny fifampizarana sy ny fifanakalozana tahaka izao no isan'ny ahafahana mampitombo izany. Eo ihany koa ny fiezahana hanentana ny olona tsirairay mba hahay ity ny tontolo iainana ka hiaro sy hanaja ny voary. Ola misokatra ny fisoratana anarana ho an'ireo mpanao gazety izay liana handray anjara amin'ity atrikasa fifampizarana momba ny fiarovana ny tontolo iainana ity hatramin'ny maraina ny alarobia 30 Jolay amin'ny 7 ora. Aharitra ora 2 kosa ny atrikasa izay hanomboka amin'ny 12 ora mantsanaka tsy hifarina raha tsy amin'ny 2 ora folakandro. Eo amin'ny fanatanjahantena kosa momba ny ekipa-pirenena malagasy amin'ny baolina kitra na ny barea izany dia misy moa ny fifaninanana, fiatrehana, ny fiadina ny tompon-daka aty Afrika fa tsy mitovy ny antsoina hoe CAN izay narahantsika tany Egypta teo sy ny hoe CHAN. Ka ny barea hiatrika ny antsoina hoe CHAN zany dia nivoaka ny anaran'ireo 13 mirahalahy izay andrafitra an'izay ekipa-pirenena malagasy amin'ny baolina kitra na ny barea izay hiatrika ny CHAN. Nisy androany ny resaka ny fanaovana tamin'ny mpanao gazety momba an'izay. Nory fitiavana no mitatitra ny vaovao sary ny Mano Randrimalala. Efa vonina tanteraka ny ekipa-pirenena malagasy ny bare izany hiatrika ny lalao baolina kitra CHAN ny alahady ho avy izao eny amin'ny kianjabe ny Mahamasina. Lalao baolina kitra ifandona ny barea sy ny mpilalao Mozambika. Tsara ny manamarika fa efa nivoaka ny lisitra ireo mpilalao 13 mirahalahy mandrafitra ny barea amin'izao CHAN izao. Ahitana ny Leda Knapsa Sport, Piandritsatokazo, Théodin Fossa Junior, Beradzo Zanakala, Rojo avy amin'ny Adjisaya, Romity Akitra, Frédéric Costem. Ahitana ny Liga Atsimandrefana ny avy any Amoromani, Automatsiatra moa izy ireo.
efa miona amin'ny Mozambika matetetika tsika ka mampanantena ary miantsony ihany koa ny vahoaka rehetrarehetra vahoaka petit baolina kitra hanohana amin'ny alahady satria hery lehibe zany a ilain'ny mpilalao amin'ny match toy itony. Ny pression tsy ataoko hoe tsisy satria misy ny ataoko hoe fiampiresahana foana amin'ny mpilalao araka ny resahanay teo hoe vonina ny mpilalao hiatrika ny match amin'ny lahady. Hiezaka hatrany ny ekipa pirenena malagasy hitazona ny fahaizan'ny mpilalao tamin'ny lalao-kanina teo amin'ny ity tranona ho tanterahana amin'ny alahady ho avy izao. Efa vonina ara-batana, ara-tsaina, ara-moraly izy ireo raha ny voalaza. Mangataka fankahirezana be dia be izay mpilalao sy mpitantana mba hiatsehanay hitadiavana vokatra tsara amin'ny lalao amin'ny lahady. Tokony hoe tsy omena fahakiviana zany ny mpilalao fa fankahirezana ny tena ilaina. Dia fampanantenana moa sarotra ihany ny hiteny hoe tsy maintsy fa hiezaka izay mpilalao izay eny ambony kianja amin'ny izay sasany herinay hitadiavana fanjasena ho an'ny firenena. Mitohy hatrany ny fanazarantena tanterandreo ekipa ny Barea ka androany hariva teo dia efa nanomboka izany izy ireo mandra-pahatonga ny alahady. Raha mpitso kosa isy ny valandresaka ho an'ny mpilalao Mozambika eny Isoraka. Araka izany dia tsy mitovy ny kanina sy ny tranina. Ny kanina moa zany dia hoe Coupe d'Afrique des Nations fa ny tranina kosa Championnat d'Afrique des Nations. Ho an'ny Barea hiatrika ny Championnat d'Afrique des Nations na ny tranina dia efa ao anatin'ny fanomana tena tanteraka izy ireo amin'izao fotoana izao, na ny ara-batana na ny teknika na ny moraly. Amin'ny alahady izao dia hiatrika lalao-piralahiana izy ireo amin'ny ekipa pirenena mozambikiana etsy amin'ny kianjaben'ny Mahamasina. Laurette Berton no hitondra ny vaovao amintsika, sary ny Erzo Rajonarvony. Ny ekipa pirenena avy eto an-toerana no mandray anjara amin'ny fifaninanana shanina izay adinany amboaran'ny Afrika eo amin'ny baolina kitra fa tsy ireo efa mpila ravinahitra any ivelany na antsoina amin'ny teny mahazatra hoe expatriote. Ao anatin'ny fiomanana tanteraka amin'ny hiatrehana izany shanina izany ny Barean'i Madagasikara izay misy mpilalao baolina kitra teratany malagasy monina eto Madagasikara. Efa nisy ny fanazarantena nataony tapan'ny marainan'i Zoma fa 20 ny volana Jolay 2012. Nitoy ny tapan'ny volakandro izany. Nambarany tale teknika eo anivon'ny Federasiona Malagasy ny baolina kitra fa efa vonina tanteraka ireo ekipa Barea ireo hiatrika ny shanina. Manana tombony amin'ny resaka taktika sy ny ara-batana izy ireo ary antenaina ho lasa lavitra hatrany amin'ny dingana famaranana ny shanina mihitsy azy. Zareo zany tena vonina amin'ny zavatra voatanisako teo reny. Teknikement zareo vonina, tactiquement près no manana ny mpanazatra ary ara-batana koa satria misy tompona andraikitra. Ara-batana zareo misy tompona andraikitra amin'ny fanafiana koa zany ao amin'ny alalan'ny maître Yary ka eo koa zany amin'ny vodilarana amin'ny alalan'ny assistant maître Mamsou ataoko fa vonina hiatrika lalao ataotsika amin'ny alahady zao. Marina fa anisan'ny motivation be ho azy zay teneniny be sy maro zay fantatsika fa reny zokiny nanao performance tsara tamin'ny kanina teo zany reny zany anisan'ny motivation be ho azy. Sanatry ny vavladiny lela tsy défi non tsisy resaka an'izany mihitsy fa fitaratra nataony zoky lalana natorony zokiny ka aranjareo miezaka zany resina match par match aloha satria ny tanjona zany dia ny maniry mba ho tonga amin'ny phase finale ny shanina fa itilo zany contre Mozambika mila nao vokatra tsara amin'ny lahady. Etsy ankilany tsy nitazapotsiny ny Barea kanina izay notarian'ny kapiteny Faneva Ima fa mbola mampirisika sy manampy hatrany ireto zandry aty afara ao anatin'ny Barean'i Madagasikara ireto araka izay tratran'izy ireo avy. Mamerina ny fisaorana ho an'ny kapiteny Faneva tamin'ny fanampiana izay nataony taminay Barea Tsanina. Mamerina fisaorana ihany koa ho an'ny Monsieur Benjamin tamin'ny fanampiana toy izay ihany koa. Dia tsy adino koa i Monsieur Erason Malomaka nanampy anay Barea Tsanina. Dia teo ihany koa i Daxa na hoe Andriamirado Miaroasina. Dia manentana ny vahoaka malagasy hijeranay amin'ny lalao amin'ny alahady ary amin'ny petit kitra rehetra hanohana anay.
Tsara ny mampatsiafa ny anarana Barea dia anarana isaloran'ny ekipa pirenena jiaby izay mijoro hiaro ny vonay pirenena eo amin'ny taranja baolina kitra. Izay rehetra mijoro ekipa pirenena eo amin'ny taranja baolina kitra izany dia mahazo alalana avy amin'ny Federasiona Malagasy ny baolina kitra ary ny Barea no anarana andesiny. Misy mpilalao 420 eo ny mandrafitra ny ekipa pirenena Barea mandray anjara amin'ny CHAN. Notsongaina avy tamin'ny ekipa matanjaka misy eto an-toerana avokoa izy ireo toy ny Jesaya, ny Zanakala, ny AS Adema, ny Knaps Sport, ny 3FP, ny Cospem sy ny Fosa Junior ary ny maro hafa. Amin'ny alahady 20 Jolay izao no iona amin'ny ekipa pirenena Mozambikana ny Barea ny Madagasikara etsy amin'ny kianjany Mahamasina. Fa ho an'ny gazety Le Quotidien izay ivoaka rahampitsy kosa dia indro atolotranao ny santionan'ny lahatsoratra ao anatin'izany gazety izany amin'io rahampitsy io. Eo amin'ny politika aloha dia ho avotran'ny gazety Le Quotidien ivoaka rahampitso ny amin'ny hoe ireo telidratsy izay miafina aoriana ny fikazan'ny fitondrana anova na an'olo mihitsy ny lalàna amin'ny fe ny mpanohatra. Eo amin'ny toekarena indray dia avotran'ny gazety Le Quotidien ivoaka rahampitso ny vaovao farany momba ny famindrantoerana VAOB eo an'ireo mpiasa eo anivon'ny ministeran'ny toekarena sy ny vola. Eo amin'ny fanatanjahantena moa dia sarian'ny gazety Le Quotidien ivoaka rahampitso ny mpamaky ny amin'ny firafitry ny baren'ny Madagasikara hiatrika ny tranona 7 sy 2 ary eo amin'ny torolalana maro samihafa kosa izay hoentin'ny kolona ao amin'ny pejy manokana ao amin'ny gazety Le Quotidien mivoaka rahampitso dia hoentinao zany ny amin'ny hoe ahoana moa ny fomba fanalana an'ireny teboka mainty na le fatatsika amin'ny hoe point noir ireny amin'ny alalan'ny dentifrice. Izay no namarana ny vaovao teto amin'ny fahitalavitra MBS isaorany ianao na aritra hatramin'ny farany mametraka ny veloma mandrapitava tompo klasy tompo vavy veloma tompoko.